Sommes-nous inquiets des menaces pesant sur les îles éparses, désormais revendiquées par Madagascar? Ces îles sont qualifiées de sanctuaires océaniques de la nature primitive. Elles sont les laboratoires de référence au niveau mondial pour étudier l'influence des changements climatiques du fait de l'absence de présence humaine en faisant des modèles de naturalité. Il est indispensable que l'Union européenne soutienne fermement la souveraineté française sur les îles éparses. Face à l'appétit dévorant d'une grande puissance mondiale et hégémonique qui instrumentalise la République de Madagascar dans l'océan Indien, comment l'Union européenne pourrait-elle se désintéresser de ce sanctuaire naturel? Comment l'Union européenne pourrait-elle se désintéresser parmi ces îles de celles qui, symboliquement, portent jusqu'à son nom Europa? Dans cette partie du monde, personne n'est dupe de ce qui se cache derrière la prétention malgache à annexer les îles éparses. Pour garantir l'avenir de ces territoires et leur biodiversité, l'Union européenne doit intégrer cette réalité géopolitique dans sa stratégie de protection des océans, mais aussi dans sa diplomatie. Araka zany raha fitina sy adika malalaka dia maneho ny iainy momban'ny Nosy Eparsa i André, mpanao politika mpikambana ao amin'ny antoko Rassemblement National. 7 andro mialohan'ny dinika ao atao any Paris. Nambarany fa karazana laboratoire anaovana fanadihadiana momban'ny fiovaovan'ny toetrandro ny Nosy Eparsa noho ny natorany tsy manam-paharoa. Mangataka ny fanohanany vondrona Europeana araka zany ny tenany amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena Frantsay manoloana ny Nosy Eparsa. Ny 30 jona izao no hotanterahina any Frantsa ny fiaraha-midinika amin'ireo voamira rotonta andiniana ny hoavy. Raha ohatra ka voafaritra ao anatin'ny faritra arovana io dia izay no ataony satria fatany fa ny ilayntsika anazy dia anisan'ny trandrahantsika n'ilay vokatra ao ambany ao. Fa etsy andanin'izany tsara ho fantatro zao malagasy rehetra koa fa vola be tsy toko tsy foroana no raisin'ny Frantsay amin'ny fandalovazan'ireo sambo ao amin'ny Eljano manakaiky an'ireo misy ireo ary izay no antony tsy amezany an'io mihitsy satria izy hatramin'izao no misitraka ny vola rehetrarehetra ao ary tsy ampy ray ampahazatony vola miditra aminy no anaovany ny teleferika io ho anao na omeny fotsiny azy io dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe ho anay zany dia tokony tsy ady tsony zany hoe andeha ivory araka amin'ny Frantsay sy ny karazan'izany. Ankery no nidiran'ny Frantsay tamin'ireo nosy ireo hoiatrany ny fanazavana noho izany mazava io hafanio ka tokony paikady vaovao no entina hiady ho an'ireo nosy ireo fa tsy fampiresahana intsony izay andaniana volam-panjakana. Ny firenena mikambana rahateo nilaza fa any Madagasikara ireo nosy ireo misy mafy be eto rehefa misy etsy-bahoaka na fitokonam-bahoaka noho izany zavatra tahaka izao no tena ilain'ny firenena azy ireo amin'ny fandraisana andraikitra ho hiatrany ny fanazavana. Satra ny toerana misy an'i États-Unis sy Israely amin'ny ady ifanatrehan'izy ireo amin'ny Iran hoy Paraina Auguste. Tsy mitovy mako ny fotom-pisainana kristiana sy ny silamo hoy ny fanazavana. Tsy mampaninona ny iraniana ny manao sorona ny tenany satria ho azy ireo dia maro tiora rehefa maty anady ka izany no isan'ny mahabetsaka azy ireo mpanao viveriny aina na kamikaze hoy ihany ny diplomaty no sady mpanao politika Paraina Auguste. Tsy ho vita mory ho ady ifanatrehan'ireo firenena ireo kanefa izao tontolo izao no mikorontana vokatra izany indrindra fa ny firenena sahirana toa ny Madagasikara. Rahana tsy hanao bomba atomika i Iran kanefa ireo firenena mifanandrina amin'ireo dia samy manana izany hoy ny fanazavana. Tokony manao bomba atomika Iran nefa Salama manana ihany izy manana ary ianao sazain'olo anao ankehitriny sy manana an'io talareo Corée du Nord Corée du Nord sisy mikitikitika karaza mataotra satria fampitana sika izy azadigny sy tokony adigno ny Américain sy ny Israélien fa sy ohatrany fisainany chrétien na ny juif ny zareo musulman na ny musulman martyr izy la maty izany sy mataotro maty misy izy sy mataotro maty izy nany kamikaze izy lasa zao mety atanta andeha am'ireo tany manosagna rehetrarehetra sy tranquille tsony ny Américain zany na ny Israélien amin'ny toerana misy anazy zany aza dignareo fa nagnomagna an'iregny 11 septembre regny ane ka anataona maro satria lasa aloha dia mianatra nanao pilote ry zara
mianatry forme tany États-Unis de mitady asa am'le compagnie américaine io de mahazo asa am'zay de lasa am'zay mandegny le zavatra attentat mois de septembre igny gn'américain masy eritreretiny foana fa izy zany mandeha amin'olo agny izy miady fa sy mandeha sy aminazy zany sy ohatrany hoe voaro aminazy zany zay natonga le zarany 11 septembre igny ka io zavatra sy ho vita androany sy ho vita zany io ady io aza mieritreritry gn'américain fa nanao bombardement androany izy de hoe maty de mangigny ny iranien zareo silamo shihit regny sy mainsy mamaly any Irak eo misy base gn'américain daholo nangeregny de ho mety ho vangoina zala koa io ao koa ny outi ity am'le mer rouge ty le mandefa miataka eo miataka an'le sambo mandeha io zany tsy mainsy miova lalagna aby koa io de mandalo ty amin'ny Cap de Bonne Espérance aty io le guerre asymétrique sy hoe enao fagnatrika eo anao de fa pitifitra famena tsy anao an'izany zala tsy anao fa guerre asymétrique any ambadibadika agny manao attentat manao agnapopoka bomba manao velavela-pandrika isan-karazana izay zany de misy olo am'iregny zany de le dommages collatéraux olo sy manasigny matimaty fahatanoka amio amina décision na président maro ary lehibe ireo olana ateraky io ady io eo anatrehany zao tontolo izao ho iatrany parena Auguste isan'izany ara-toekarena ary efa tandindon'izany sady ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny firenena iranianina amin'ny fanidinany fivezivezeny ny fitaomana entana manakaiky ity firenena ity io zany izy zao nisy bombardement efa saky isy négociation teo tonga de nalefa ny moa Netanyahu ny bombardement de mazava ho azy misy fiatraikany io agny zao de efa mandray efa nandray fepetra ny iranianina fa idindreo le détroit d'Ormuz eo nefa fandalovany ny anna rehetrarehetra gn'eo ny 20% ataontsika commerce mondial mandalo amio na ny pétrole avy any Moyen-Orient mandalo amio daholo zay zany de fa isy fiatraikany zay mety akatra vidiny de fa sy mainsy miova lalagna manko zany zao le zavatra andeha sy mainsy miova lalagny fa sy afaka andalo amio détroit d'Ormuz isony ka zay zany de fa fiatraikana raiky zay de ny filaminagna eran-tany koa tsy mainsy hoisy an'izay manampitrotraka amin'ny olana efa misy ny fitsabany ireo firenena tandrefana mandroso amin'ny tirara ity olana toy izao no niteraka ny adogoavana tao Irak ary mbola États-Unis ihany no tao ambadika izany mbola barainy kosa atreto ny ivadian'ity adiny Iran sy Israely sy États-Unis ity ho ady lehibe satria misy amin'ireo firenena matanjaka sasany no tsy mankasitraka any Iran ary misy ihany koa no tsy tia any États-Unis ho iatrany ity diplomaty ity Ny famitoana tao Genève ny ministry narambahiny Frantsay, Allemagne, Royaume-Uni ary lehibe ny diplomasianina vondrona Européenne niaraka tamin'ny ministry narambahiny iranianina Bashar Ghashi. Tanjona tamin'izany ny amerenana amin'ny LONU ny fifampiresahana momba ny fandaran'asa nuklearin'ny Iran. Naneho ny ahany momba ny fivoriana fandaran'asa nuklearin'ny Iran ireo firenena Européenne satria tsy natao an'ny sivily ity fandaran'asa ity araka ny fanambarana nataon'izy ireo taorian'ny fivoriana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy vahaolana ny ady ary ny antsan'ny Iran iverina ampidinika ny États-Unis sy ny Européenne momba ny resaka nukleary. Nilaza ny fahavonona ny Rosia amin'ny fifamidiniana ny masova iraniana saingy mitaky ny itsaran'ny fanafian'i Israely. Ankoatr'izay, naneho fahantsoam-panantenana ny filo États-Unis Donald Trump, nilaza fa tsy ilana ny ezaka nataon'ny Européenne. Tsy liana amin'ny fifampiresahana amin'ny Européenne ny iraniana, ho Trump fa amin'ny Amerikanina. Nampitandrina ny Ayatollah Khamenei fa amaly amin'ny keriny i Iran raha hiditra amin'ity raharaha ity États-Unis ary dia ho mafy izany raha ny fanazavana. Naloha ny fionana tamin'ireo diplomaty Européenne moa dia nandalo teo anatrehany filan-kevitra misahana anjon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ny lehiben'ny diplomasia iraniana ary nilaza fa elika be vavanady ny fanafiana ataon'ny Israely momba ny resaka nukleary any Iran. Mananjo iartena hitandry ny fandriam-pireneny Iran hoy Bashar Ghashi nanamafy. Marihana fa mbola manan-kery uranium amin'ny ahavo 90% Iran izay manakaiky anaovana fitaovam-piadiana nukleary ka mahatonga fiafiana amin'ny tanjona tena izy amin'ny fandaran'asa nukleariny. Taoriany nidinika tamin'ny Européenne dia any Istanbul, Turquie, ny fampiresaka tamin'ny Ligue Arabe ity lehiben'ny diplomasia iraniana.
atreto aloha mbola tsy nisy ny dady voafaritra ho an'ny fampiresahana manaraka eo amin'ny Europe na États-Unis amin'ny Iran. Orinasa mpanjakana miasa ho an'ny malagasy sy ireo mpanjifa na société publique ny compagnie jiro sy rano malagasy ny avadika ho société anonyme ny Jirama ankehitriny vao maika hitondra ny Jirama any anatin'ny vatiantoka izay fanapahan-kevitra izay. Ireo orinasa ampiasan'ireny volany ao dia tsy maintsy hitady tombony. Midika izany fa amelona ireo orinasa mampiasa vola ao amin'ny Jirama ary tena mampanahy dia mety hiakatra ny vidin'ny herinaratra sy ny rano hoy ny fanehoan-kevitra. Ka le olo idrao hividy capital ao sy maintsy mitady bénéfice izy izaran'le tao hoe dividende amy fin d'année. Ka ireny sy mivaky loha aminao hoe anao ziro mora hoe mampalahelo le olo le ariky tsy misy ziro fa hoe ho apekariny io vidiny io. Zany izy efa mazava tsara ny ministre des finances ny teniny ho aigny mpiasa sy maintsy anao compression de coût izy ampidigniny io anao compression de coût izy bazahoan'ny bénéfice. Donc hiakatra vidiny tarifiny Jirama io famandroko mpiasa izy io ministre des finances ary le investissement le Jirama anina midezaka tany lavitra indregny agny zay sy rentable. Mety olo folo roapolo ny client aminazy io koa de mety efa soisy koa io efa soisy koa io de eto asika mahita anazy fa sy maintsy izay logikina société anonyme sy maintsy izay fa sy misy zavatra hafa donc eo asika ny mahita hoe mety ho régler le problème mety hisy ziro satria ampiakatry raha izy ka mety hisy ziro afaka mandeha fa le client mety maro me sa voalohany de fa miala de ny mpiasa moa zany de fa izay mpiasa san'izao satria soazo be koa igny so la société anonyme izy misy soazotsika be koa igny na da ohatry sirigny actionny fahazakana satria tsy hiditra ao ezala raha sisy bénéfice la sisy bénéfice sy hiditra fa nomboka izy angamba satria hoe ohatra nakiliky trosan'ny Jirama zany soit dirignon fa départ zéro zala hoe départ hoe tsy misy zavatra trosa koa gnao zany fa zay gnazahoan'ny vola nahazo vola gny hiditra ao. Tsy toy izao no toerana nisy ny orinasa Jirama tany amin'ny Repoblika faharoa. Ny Jirama no namatsy volan'ny fanjakana rehefa sahirana ny fanjakana. Ny fitondrana teteza mita ny taona 2024 no tena nampitotongana ity orinasa ity ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Angahy ohatran'io tamin'ny fotoagna tamin'ny rasiraka regny ohatran'io ary tompoky la calebre kotarvelo ny DG tao i Jirama zay magnome vola gny fanjakana rehefa sahirahira gny fanjakana fa zao ne izy ka raha sy tatagny misy izy nanomboka tamin'io transition io raha sy tatagny nisy nampiakatra tarify koa rety napidigny tarify efa tarify mbony de ampidigny fa nanao populisme ampidigna ny tarify ny rany Jirama ny toe-karena sy mba mandainga l'économie ne ment pas hoe zany ka anao sa vao misy décision raisinao sy misy fiatrekany amina rangly zao zany inona solo moa efa firifiry moa fa groupe agny efa privatiser any anio fa de hita koa zany hoe de fa lasa gnamio saka de ny secteur misy koa ny sokafo mafaka manao Jirama kelikely koa anao any amin'ny tanàgna aminareo agny koa ohatran'izay zany samy manao zavatra hoe investissement manao mety misy micré société kelikely sadrana mba producteur na électricité koa izay legna resaka ame bailleur de fonds io azadigny fa misy conditionnalité foana gnao fa anao sady te azony volany nefa mbola teanao société publique société d'état ohatran'izao koa sy tafavoaka izy zany dao nge navoy société d'état saka tany amy deuxième république regny regny lakala ohatra regny samangoky andapa-mamokatry ngasaka tamin'izany sahira igny tamy vary fa hoe io contrat tanzara bon ity omena vola anareo fa izao daholo privatiser daholo ny zavatra rehetrarehetra aminareo. Tokony tsy andaingy amin'ny malagasy ny fitondrana manoloana ny olany Jirama. Lalana tsy azo iverenana intsony ny fanapahan-kevitra noraisiny ho hiatrany Parena Auguste izay nanamarika fa miditra ho setra tsy miankina ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Rombropolo atreto ireo namoiny andry ampolon'ireo mbola maloiny fitsapona vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafony seho volandro lasa izay nandritra ny lanonana fankalazana tsingeritaona teny Ambohimalaza. Fanapoizinana ninona tao tamin'ny alalany fanafody mahery vaika izay mbola nalefa notiliana any ivelany ny singa tamin'ny sakafo no nambaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana fa antony ity vona lehibe ity.
olona valo ihany koa ny voaroiroy ka nampidirina amponja. Ny voavoana avoaka ny Radio France International indray nilaza fa tsy izay no zava-misy raha ny fanazavan'ireo mpitsabo tamin'ny RFI. Botulisme no anaran'ny aretina namoizana ain'olona ampolony maro. Aretina vokatry ny tsy fahatomombana ny fahadiovana sy ny fitehirizana sakafo anaty vata fampangatsiahana raha ny vaovao ny RFI ihany. Isan'ireo fianakaviana namoizana ka tamin'izany ity ankonana eto Ankazomanga ity. Tonga nampahery azy ireo ny solombavam-bahoaka Totsoandriamampandry sy ny mpikatrika tiko Madagasikara ary ny mpanolontsaina ity Maomaly. Mahontsa ny mahita zava-misy malona ity tranga ity hoy solombavam-bahoaka. Manka ireo fianakaviana izay mbola ao anatin'ny fitsaboana avana ihany koa na zanaka na ray aman-dreny ny tenany. Miobona alahelo tamin'ireo izay namoneny tamin'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity. Ary mitondra bavaka ny fianakaviana maro tao anatin'izay fa tena hoe mahonena fa zanaka malagasy no namoneny no nietraketraka tao anatin'izay. Ny faharoa manarak'izay koa dia mirary hafasalamana ny tenako miaraka amin'reto ikam-piara-miasa amin'ireo izay tsy salama rehetra eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Tratra ny tsy resaka fomba fiainan'ny vahoaka hoy ihany ity olomovidy ity. Ampla amina vahoaka no antom-pisian'ny mpitondra fa tsy ampaholo vahoaka na itango vola fotsiny hoy ny fanazavana. Dia manao antso avo ho an'ny tompona andraikitra rehetra fa malahelo ny fianakaviana maro satria tsy tomombana araka ny tokony izy ny fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ampanjakana reny indrindra fa amin'izao hoe misy aretina ikam-pivalanana eto amintsika amin'izao fotoana izao dia eo ny fanafody tsy fampinika fanafody tsy voakarakara mihitsy ny olona ao anatin'izay ny fahalotoana eny amin'ireny hôpitaly ampanjakana izay mitsabo ireo zandry apaita-po amintsika reo zokotsika izay marary amin'izao fotoana izao zany dia manao antso avo amin'ny ministeran'ny fahasalamana mandraindraikitra amin'izany fitsaboana nireo marary zao fa efa herinandro mahery zao no nitsabo ireo olona izay voany zany aretina izay sakafo fivalanan'izay fa dia efa fantatra fanafody izay tokony ho atao fa dia mbola tsy hoe tsaitsika mihitsy zany mianticiper izay fitsaboana sy fanafody sy omena azo loka dia mbola misy maty any amin'izao fotoana izao. Ny faharoa dia manao antso avy ihany koa amin'ny fitondram-panjakana indrindra ho an'ny ministeran'ny varotra izay tokony anara-maso ny sakafo amin'izao fotoana izao satria efa manenika ny Madagasikara zao ity aretina ty sakafo ara-pivalanana ity fa vo daholy na vavy na lahy na ankizy na tanora na zokiolona amin'izao fotoana izao. Zany hoe tokony tsy fanaraha-maso zany amin'ny resaka menaka na lafarinina na zavatra tahaka izany satria tena misy antony matoa tena hoe mieran'ny lavalonynosy no voakasika amin'izao fotoana izao amin'ity aretina mpivalanana amin'ny resaka sakafo ty amin'izao fotoana izao. Tsy izay ihany fa eo ihany koa ny olany angovo izay miteraka olana goavana eo amin'ny setry ny fitsaboana eo anivony hôpitaly. Mangony fotsiny tsy fampiny fitaovana toy ny oxygène ho iatrany ny fanazavana. Zay naovana antso mihitsy amin'ity jiro tapaka sy rano tapaka ty fa tena hoe sahirana ny olona mijaly ny vahoaka indrindra fa ny amin'ny hôpitaly dia hitantsika zany amin'izao fahafatesana izao fa maro ny olona maty noho izay hoe jiro tapaka izay dia tsy nisy tsy ampy ny oxygène sy zavatra maro samihafa dia lasa matimaty foana le play tandrasana amintsika eo anatrehan'izay. Eo koa reny asakafo reny rehefa maty ny jiro ka ao anaty congélateur na frigo ny sakafo dia miteraka izany lasa misy fiatraika ny ratsy amin'ny ara-pahasalamana izany sakafo zany zany koa dia eo ny jirama zany eo ny ministeran'ny angovo izay tompony andraikitra amin'izany tokony hoe anao izay ampandeha n'ireny jiro na rano reny fa miteraka tena hoe fahafatesan'ny olona amin'izao fotoana izao. Andrasan'ny rehetra na ny valin'ny fitiliana avy amin'ny singa-tsakafo na lefa any ivelany na ny fanadiadiana ivoahany marina momba ity vonina nafatesana olona ampolony maro ity. Tokony tsy ho rebirebena ny vahoaka eny fotony fa tokony ilazana ny marina
tsy sitraka tombony amin'ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa pastoliara ny ponina any fotony fa fandrebirebena fotsiny izany hoy chef Mahova Serge Nanamafy. Ohatra kaiky ny anaovan'ny fanjakana ny Atamerimbidy na ny ristorona tokony hositrany ireo komina maro any aloatra amin'ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Ambatovy. Tiazan'ny fanjakana ny vola satria lazaina fa tsy mahay mitantana satria ambara fa tsy manana capacité d'absorption ireo komina ireo, hoy ihany ny mpamakafaka toekarena Zafy Mahova Serge. Voalohany alohan'ny resaka pastoliara de jerevo aloha hoe naona nataontsika ny QMM sy Ambatovy. Zao ny zava-misy. Ny vola tokony ho an'ny QMM sy ho an'ny collectivité locale raha raisitsika zao ny Ambatovy raiky amin'ny 20 ny commune impacté, roa am'ireo commune urbaine de 7 commune rurale. Am'izao fotoana zao tsy amena an'zareo ny ristourne sy ny droit rehetrarehetra resaka environnement sy ny karazany zay tokony ho an'zareo. Droit zareo zany tsy azon'ny collectivité locale satria hono hoe tsy manana capacité d'absorption les collectivités locales, les communes zany. Ohatran'izay koa ny effort dauphin. De ny fotsiny resahako am'ireo olona milaza azy manapaizana avy ao Toliara reo. Mba jerevo aloha ny zavatra misy any effort dauphin sy any Tamatavy. Zay nareo vao miresaka hoe ho azo tombotsoa zany Toliara amin'ny base Toliara. Tsy azo tombotsoa mihitsy ny Toliara amin'ny base Toliara. Fa hijanona hanitra foana ny vahoaka ao Ranobe. Ny tena mahagaga hoy Serge Zafy Mahova dia ny aneken'ireo manampaizana ao Toliara ho piray kombakomba amin'ny fanambakana ireo vahoaka piray tanindrazana amin'izy ireo raha toka tokony hijoro amin'ny maha-manampahaizana. Ny ara-teknika amin'ny fomba fiasa fotsiny dia efa mampametra mpanontaniana koa ny fanazavana. Hitantsika ny littoral sud-ouest iny miainga avy any Morondava zany midina hatraty Toliara. Iny littoral iny littoral fort potentiel touristique. Misy akoatran'le Elmenita sy Monazita resahany io ny aty amin'ny base Toliara. Mbola misy projet hafa minier ngeza be prévu amin'ny faritry Toliara iny. De samy no asina jeté. Zany hoe dikan'le jeté zany hoe asina kely le pont zany makary amina ranomasina ry amoahana an'le vokatra. Fa aona tsara moa zany politique d'aménagement du territoire atsika zany tena tsy mitombona ane zany politique d'aménagement du territoire zany satria iny faritra manomboka Morondava midina makaty Toliara iny manana potentiel touristique agoavana. Tokony tourisme zany ny développenao. De raha ohatra zany tsika apiasany anao i-développer ny Arazadiny koa misy mpanjony BDB eo. Azadiny fa raisitsika fotsiny zao foko vezo miaratsinina manonona ny zareo fa izy velona amin'ny resaka jono an-dranomasina. Sady misy resaka jono an-dranomasina zany no misy resaka tourisme. Dikan'izay zany le vokatra atao Ranobe zany raha atao tokony avoaka aria eo ala zay efa misy port. De asina lala machine mandeha makany voaka makany fa tsy avoaka aty amin'ny côté sud-ouest. Zany tsy anekeko amin'ny projet base Toliara. Tsy misy vinanasa ka isan'ny tena manahirana amin'ny fitrandrahana io izany ankoatran'ny olana hafa izay mampanahy ireo ponina ao amin'ireo toeram-pitrandrahana ho hiatrany Zafy Mahova Serge. Mila mandinika ny rehetra raha tena fitiavatany razana marina no irosoana amin'ity fitrandrahana ataon'ny amboletra ao Toliara ity ho hiatrany Zafy Mahova Serge. Akatoko ny fankalazana ny iverenan'ny fahaleovan-teny sika zao samy manana ny fomba mariany zany moa ny tokantrano tsirairay fa raha nita sy tsapa de tsy de miraika firy amin'izany ny maro anisa amin'ireo olo-pirenena sendranay. Ny fiainam-bahoaka aloha ny tokony himasin'ny mpitondra fa tsy amin'ny zavatra rendrarendra toy izao ary mahatsapa ireo sendranay fa tsy mbola hita taratra ny fahaleovan-teny eto Madagasikara. Afomanga aloha zao fa amin'ny fiainam-bahoaka zany no zava-dehibe. Ny fiainam-bahoaka ny afomanga zany ny olona zany zao amin'izao nataoko hoe ny anaovana feteza tsy misy andanana akeny vato ve ahoana moa no andanana akeny vato andanana na sécurité amin'izao za mba ahoanany amin'izany de ohatrany hoe raha amitra zany aloha de raha mba teto avoana izy tsy maninona ihany fa tsy important amitra zany ny andanana akeny.
za aloha mahita fa tsy mahaleo tena ny gasy filoberiny atsika vazava frantsay ve de ahoana mono aleo tentsika tsy mahaleo tena mihitsy sika fa tsy za aloha de miteny mihitsy hoe tsy mahaleo tena ary tsisy taratra eto amintsika mihitsy zany hoe fahaleovatena zany tsy misy afatarana mihitsy hoe mahaleo tentsika. raha ny faneho-kevitra mikasika ilay famondrana ny afomangeny amin'ny Lakiarivo maro ny tsy mankasitraka azy io noho ny fahalaviran'ny toerana ho an'ny sasany fa eo ihany koa ny fandaniana mety aterany raha tsy resaka afa tsy ny sarandalana fotsiny ihany. Ohatrany tsy mety io satria hoe ahoana ny antony dia zao raha olona ohatrany aty zany zao dia ohatrany hoe mbola lavitra be le andehanana ianao manao tomobile hoe elektrika andehanam-potsiny mbola miala vola ihany nge le olona fa tsy tonga ny ditongotra any maivana tena maivana ina mety hoe fiseho an'izay hoe izy maivana zay na le ohatranay piasa zao zany zao dia tena ohatrany hoe tsisy ny karama tena tsisy karama inany amin'izay resaka hoe karama sy ny ohatran'izay zay zany vahoaka fa tsy dia tena hoe antso ny lohany tsy miditra amin'ny lohan'ny olona firy-tsony zany ko na ianao ary zao tsika miara mijery eto jereo nge raha mahita saina firy ianao eto hoe miandanja hatrany ny fankalazana ny fetim-pirenena satria na noety manana ho amin'izany aza tsy hisy tsony any ka aleon'ny olona mifantoka amin'ny fitadiavana satria ny hoanina an'io tadiavina an'io marika izany fianan-danty izany ihany koa ny fahavitsin'ny sainam-pirenena mitsangana isa-tokantrano. aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:520 no tenina ny mpanany FFKM ny fampimpivavahana iraisam-pinoana no tarahin'ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM ho fanamariana ny 520 taona nahazoana ny fahaleovantena sy ny 10 alin-dahy malagasy tetsy amin'ny Akarandohalo Omalotolakandro. Tsy pitazam-potsiny rehefa mifampidinika fa isika ny mitarika hitondra fiovana ho ny filohan'ny fiangonana Loterana izay nitondra ny Afatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toriteny. Moses sy Nehemia moa no mitarika nalaina ohatra tamin'izany. Manatantara sy manandanja eo amin'ny fiainantsika riavana. Ity andro ity satria eto amin'ity toerana manatantara na katedrala lehibe ity no hitsanganantsika isaorantsika an'Andriamanitra ho an'ny firenena ary ahafahantsika rehetra ihany koa miverina sy mandinika tsara ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Nataon'Andriamanitra ho malagasy isika, firenena manakasina, manakolontsaina, manana soatoavina nefa firenena matahotra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny 520 taona lasa no nahitantsika ny fitaom-pahafahana taritin'ireo ray aman-drenitsika. Tsy nanafaka antsika fotsiny Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny fa nanome fanantenana sy finoana izay nova sarobidy ho antsika taranaka ankehitriny zany. Miantso antsika manam-pinoana ny tompo ary finoana ao anatin'ny toe-tsaina, finoana ao anatin'ny fitantanana ary finoana amin'ny alalan'ny fitiavana. Fahafahana izay manafaka antsika ho amin'ny fangalalana sy amin'ny fisaratsarahana. Fahafahana izay mitondra antsika hanarina ny fampitehana sy ny fahasambahana na eo amin'ny toe-tsaina na amin'ny fomba amam-panao. Fahafahana mitondra fanavaozana sy firaisan-kina amin'ny maha-malagasy antsika. Fahafahana mitondra antsika ho amin'ny rariny, mitondra antsika ho amin'ny fanasitranana ny ratram-piainana sy ny lasantsika rehetra. Fihavanana amin'ny natiora omeny tompo antsika, fiverenana amin'ny fototra izay nengantsika ary fanomezantsika voninahitra ireo mahery-fo sy ny ray aman-dreny ary fahafahana famelantsika sy fanarenantsika ny amin'ny ho avy zany. Mipetraka amin'ny fanontaniana 520 taona maka izy isika
5 taona mahita ho avy mamiratra ve ho any 5 taona ho avy andeha araka ny fitiavan'i Kristy mahony tena anolotra ny aina ho an'ny fiarahamonina kanefa tsy mora mandeha amin'izay fitiavana agape izay satria ny olona tsara no afaka manao asa tsara izay vokatry ny finoana ho ny afatra. toy izao no fahavoazana mahazo ny trano ray lehibe mada importe teo aloha noho ny afamaizana alina nanomboka tamin'ny 1.10 alina noho ny trangany firehetana ary atramin'ny orana nanaovana fanadiadiana ny antoandro teo mbola nisy setroka nivoaka tetỳ amin'ny toerana may ny fiara sy mba avokoa ny entana rehetra mbola tsy voafaritra mazava treto ny anton'ilay firehetana niteraka izoloza matsiravina izao teo ihany koa ny tsy fahampin'ny rano raha ny fanazavan'ireo nanatrimaso satria dobo sisa no nitroan'ny mpamonjy voina rano mba amonoana ny afo. Nanomboka tamin'ny 1.10 alina dia nare zavatra nipoaka be izay tao ambadika tao dia rehefa nitsangana izay niakatra taty amin'ny terasy dia nahita fa tena afo be kay teo dia rehefa nivoaka izay zany niantso pompier dia ngamba afaka 15 minutes teo ny pompier tonga dia rehefa tonga ny pompier dia niezaka namono afo rehefa niezaka namono afo zareo dia tsy naharaka ny rano dia ny rano manko zany teo Anosibe no nalaina zany le rano dia raha mandeha zao ry zareo mamono afo dia afaka 15 minutes indray vao miverina dia tao anatin'izay fotoana izay moa zany izay tena natahotra be mihitsy satria ny tranonay tena juste en face nyty usine nisy an'le stockna friperie ty tena natahotra be izay dia niezaka foana koa zany izay tato an-trano nandefa rano tsy mijanona tato nanampy an'ny pompier dia hatramin'izao zany nanomboka tamin'ny 1.10 alina hatramin'izao mbola tsy maty ny afo dia hita tamin'izay zany aloha fa tena tsy naharaka ny rano dia rehefa tsy naharaka ny rano dia ry alavidavitra anay ry misy dobo dia tenin'ny pompier no nisintona rano ny farany satria tena tsy naharaka ny rano dia hatramin'izao moa zany izay tena mitaintaina zany izay satria izay tena eto akaiky eto izay ngamba ny hoe azoko ambara ao anatin'ny izy. Ilay trano tehirizana friperie no tena hita fa nampisy hery aingana ny afo ka nampanano sarotra ny fifehezana azy tena goavana ny fahavoazana raha ny hita ho hiatrany ireo nanatrimaso. Le resaka friperie le balana friperie tena betsaka ny mahita ao izay koa no tena natonga n'le afo sarotra ny fihezana satria presque lamba daholo ny tao dia vetivety kely koa ny fiampitan'le afo amin'le izy le lamba akoatran'izay ny siosondresaka moa zany renay misy vola may koa tao nisy ordi misy document hoe important ny saika hosokiry ny jirany pompier fa tena efa tsy avitra tsony fa izay mihitsy ny tonga dia nivonjeny zareo voalohany vao tonga fa tena tsy avitra tsony akoatran'izay ny fiara anankitelo mipoaka tao nisy kasety dia kia dia camion le 150 io zao no mbola eo hatramin'izao mipoaka niankana taty io no mipoaka nandroso tany aloha tany dia izay ny tena fahasimbanako tena hoe nisy teto. Ara-potoana ny fahatongavana isam-panam-pamonjy voina tetỳ an-toerana saingy teo amin'ny ara-pitaovana ny olana ho hiatrany ireo olana nanatrimaso ny zavatra nitranga ankoatra io dia ny olan'ny rano raha tsy ahivina dia efa nisy tranga firetana toy izao teny amin'ny boriboritany fahadimy ary dia niresaka rano no olana tamin'ny fifehezana ny afo ary dia mbola olana mandrakandroany ny rano rehefa misy ny ahitrano tranga eto Antananarivo. Natolatra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny commune Ankadikely Ilafy fitaovana novidina tamin'ny alalan'ny siada izy ireto tetim-panorona efa novolavolainy ireo solombavam-bahoaka teo aloha ary fidirizan-draha rano atao izao ho ny solombavam-bahoaka avitra Andriamosa. Akoatra ny fanolorana ireo fitaovana ireto dia teo ihany koa ny fanolorana fanamina ho an'ireo polisy munisipaly izay miasa eto amin'ny commune Ankadikely Ilafy. Androany tokoa no fiara-miasa amin'ny lehibe ny district amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny siady 2024 ho an'ny commune Ankadikely Ilafy. Lanonana telo sosona no natao teto dia ny fanolorana ny jiro anazavana ny tanàna mba hiadiavana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Jiro maromaro izay anjara ny commune Ankadikely miaraka amina Simon izay mbola miandry ny livraison amin'ny fotoana mahamety azy. Faharoa ny fanomezana fanamina ho an'ireo polisy communaly ato anatin'ny commune Ankadikely izay fanomezana manokana avy amin'ny solombavam-bahoaka.
hitaratry ny fiaramiasa satria ny police communale dia endrika iray hitsaran'ny olona n'le commune marina fa endrika ivelany satria jerena na ny fitondratena na ny fomba fijery na fomba fiasa ka everiko fa adidiko andraikitro ihany koa manampy mba misy anjara brika hoentin'ny solombaviboaka ety anivon'ny commune mariana avy le solombaviboaka teo aloha no nandidina napaka ny siady 2024 fa ny procédure amin'le passation de marché zay tsy maintsy arahana dia zao vao tonga ny fotoanana ny lorana azy satria nisy teo mbola netrehana fifidianana be ny tanàna vaovao teo ihany koa ny favendrahana azy tamin'ny fomba ofisialy fotoana angabo zao ny lorana azy amin'ny fomba ofisialy ihany koa satria volam-panjakana io fananam-bahoaka io fananany ombonana io manam-betsaka amin'ny fitandrona filaminana ny fitaovana toy izao hoy kosa ny ben'ny tanàna eto amin'ny komina Ankadikililafy raha nandray ireto fitaovana ireto ireo toerana tena hita ho sahirana amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana no ametrahana izany na izany aza dia isy ny fanampiana ireo fitaovana ireo amin'ny alalan'ny volan'ny komina madiodio mba anazavana ny fokotany misy 20 izay mandrafitra ny komina raha ny tena marina sy ny filana dia mbola tsy ampy ireo ary ny komina ny eritreritry ny saika hanampy mihitsiny fa reto aloha zany efa eto am-pelantanana dia izay nanitsinjara azy amin'ireo tena teboka mainty izay rahana mitsirika miaraka amin'ny brigade gendarmerie moa zany satria isan'ny hanampy be dehibe amin'ny fitandrona fandriam-pahalema eto anivon'ny komina ny jiro tahaka an'izao dia iarahana misalaka kaiky amin'izareo ny mifametrahana azy mijery an'izay teboka mainty zay araka ireo fahefana 520 efa azo ireo aloha zany mifokotany 20 mandrafitra ny komina ary midadasika daholo ireo na misehatra ny fandriam-pahalemana na ny lalana na ny fotodrafitrasan'ny sekoly sy ny jiro zay tahaka an'izao dia isan'ny mbola lesoka daholo fa izany nijery arakaraka ny lahara-pahamehana sy ny fahafahamanao iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka zay efa manomboka miara-miasa tsikelikely amin'ny komina manomboka zao miezaka miroso ny asa fampandrosoana ny komina amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka hoy ny ben'ny tanàna maro ireo dingana natao ho an'ny foezaka fa fanampy manomboka izao ny dingana lavitrezaka mba irosona bebe kokoa amin'izany fampandrosoana maharitra ka tsy ho diso anjara ireo fokotany 20 mandrafitra ny komina hoy ny fanazavana efa bolana no nitondrandrana fizafimanana Jean-Pierre Nimery Mandroso amaben'ny tanàna azy ao amin'ny district Ambohidratrimo araka ny fanazavany dia miezaka mandray andraikitra ny fampandrosoana ny komina sy ny ekipany indrindra ny famolavolana tetika samaharitra anisan'ny sehatra laharam-pahamehana amin'izao fotoan'izao ny fandriam-pahalemana izay azo lazaina fa milamina araka ny nambarany izany dia vokatry ny paikady sy fiaraha-miasa akaiky ampitandro ny filaminana ny antoerana raha efa bolana no tantanana ny komina tsy afaka ny teny zay hoe fa tena mandroso tsy afaka ny teny koa zay anaratsy ny namana teo aloha ny hoe mbola tsy mandroso na salan'izany fa eo anatin'ny fiezahana tanteraka tokoa zao ny tenanay ary fampandrosoana ny komina zay misy anay raha ny fandriam-pahalemana zany no lazaina azo lazaina efa milamindamina ihany satria fanametraka ny stratégie mahakasika ny sécurité zay na ny tanàna fa nisy koa ny miaramila zay manampy anay eo anivon'ny gendarmerie pirenena efa azo lazaina milamindamina mandresaka fandriam-pahalemana na izany aza ny faratsy ny lalana no tena olana lehibe sedrain'ny komina ankehitriny noho ny antony io no anentana fitondram-panjakana mba hijery akaiky izany olana izany ny lalana zany dia raha mahita aloha fa tena mbola ratsy efa niezaka ihany zay namita zay vita teo nisy ihany zay natao ny ezahana ny tongony lalana zay tratra araky ny nisy dia misy ihany natao efa vitavita ihany fa mbola betsaka koa fa mbola tsy vita ao anatin'ny ezaka amin'izany zay ka mba manasa sy mangataka ireo fitondranam-patsangana mba hijery manokana an'izany satria hita mihitsy ny faratsy ny lalana aloha aty amin'ny faritra misy anay ho ampahany amin'ny vina ho fampandrosoana dia natanteraka tsena be santatra ny komina Nimery Mandroso ny 20 jona hatramin'ny voalohan'ny volana jolay tanjony hetsika ny anomezana sehatra rahateo karena ho an'ny mponina sy ahazona fidiram-bola ho an'ny komina manjaka loatra ny fihinanana zava-mahadomelona eny amin'ny faritra Andavamamba mamotika olona maro zany indrindra fa ireo tanora tombony lehibe araka izany ny fisihana hetsika toy izao
fitoriana filazantsara sy fampafahatarana vokaratsy ny zava-mahatomelo eo amin'ny vatan'olombelona sy ny manodidina. Anampy mba ahafahana mitondra fiovatsaina mampitondra tena ary fahalalana bebe kokoa an' Jesosy Kristy. Dia noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fitoriana ny filazantsara fa anankiray dia ilay mission na hoe ilay asa misionina ngezabe izay andraikitry ny sampana vokovoko manga ary ampijoroana eo amin'ny seratry ny FJKM zany. Zany hoe noho ny fandehanana ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny loha hevitra lehibe moa zany tao anatin'ity izay nydinihana ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny aminy hoe fahandry Kristy ho an'Andriamanitra izahay ho amin'izay hovondrena sy izay hove izay hitantsika amin'ny Korintianina. Dia izay mihitsy ilay izy no hoe ny amin'ny mahasolo tenan'i Jesosy Kristy ny amin'ny mpino kristianina sy ny sampana vokovoko manga dia izay ny antony ngezabe zany hoe asa misolona le izy hitaomana ny olona ny amin'ny fifadiana ahafantarany olona zany ngezabe koa ety amin'ny faritra andavamamba sy ny manodidina ety fa tena mbola manjaka ary tena mamodika tokantrano isan-karazany ny fisotroana fidorohana ary amin'izao tena mamay be mihitsy ny resaka fitsondromana an'io karazana drogue roro io ka dia tena hoe mila manao ezaka mila miasa ny sampana vokovoko manga kely ihany no vita tamin'ity an'io ity kanefa mino zahay fa efa hitarika sady fiovantsaina fiovana fitondrantena ary hitarika ny olona ho amin'ny fahafantarana Jesosy Kristy ary mety hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay zany asa izay nitanterahana teto zany. Sarotra ny ady amin'ny fitoroana zava-mahadomelona raha ny fanazavana ka mitaky ny fiarah-miatany rehetra zany. Mila hiverina ny fitaizana ireo tanora sy ireo olona efa ao anatin'ny sampana. Eo koa ny fitaomana ireo olona efa voafatotro ny zava-mahadomelona hiditra eo anivon'ny sampana ary ny fandahara-panabeazana sy tetikasa mazava. Ao anatin'izany ny fanaovana hetsika isa-taona farafahakeliny ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ny tambazotran-tserasera amin'ny alalan'ny hetsika ara-kolontsaina. Tsara be ilay fanontaniana hoe inona ary zany zao ny dingana manaraka ho atao indray mba ahafahany mijoro amin'izany ady amin'ny zava-mahadomelona sy ny firongony zany izay mamotika. Ngeza be aloha zany dia ny fitaizana ny tanora ny fitaizana ireo olona izay ao anatin'ny sampana fa ngeza be ihany koa dia hoe ny fitaomana ny olona izay efa voafatotro satria ny sampana vokovoko manga tsy hoe mitahiry ihany fa mitaona ny olona ary manafaka ny olona mitaona azy hiditra ao anatin'ny sampana vokovoko manga zany hoe manao ezaka amin'ny fitaomana ny olona hiditra ao anatin'izany zany fa ngeza be koa dia zao ny fananana fandahara-panabeazana sy ny fandaharana sy tetikasa mazava ohatra amin'izany zany dia ohatra hoe ny fanaovana hetsika anankiray ngeza be isa-taona farafahakeliny eto amin'ny manodidina atao hoe fanentanana sensibilisation ho an'ny fiarahamonina eto amin'ny manodidina andavamamba ny manaritsoa ambilamy be andrano manalina sy ny manodidina zany zay zao dia efa tetikasa ngeza be anankiray ary tetikasa ho tanterahana fa akoatran'izay dia ny tetikasa koa dia ny hoe fanapariahana amin'ny resaka tambanjotra isan-karazany izay zahay dia manana tambanjotra ao anatin'izany ny fanentanana momba ny fiadiana amin'ny zava-mahadomelona milalan'ny hira ny hetsika ary ireo karazana talenta isan-karazany zany dia ho aseho eo daholo mba ahafahana manentana ny olona satria io ny tonga dia mora raisin'ny olona ny resaka tambanjotra zany. Na ny fahasalamana na ny fiarahamonina ao an-tokantrano dia efa samy mahazo tombony amin'ny fifadiana zava-mahadomelona. Hoy ten'Andriamanitra milaza amintsika manao hoe fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana izy ihany ny mahafaka ny olona amin'ny fatorana rehetra endrika fatorana rehetrarehetra izay mety mambabo sy mamatotra ny fiainan'ny olona mamotika ny zava-mahadomelona mamotika ny saina izy mamotika ny vatana izy ny zazany ekipa dia lasa tsy zarizary rehefa tonga eto amin'izao fiainana izao rehefa sendra nyndray aman-dreny mpandray zava-mahadomelona akoatran'izay dia mampitsy tonga na ny arem-pirenena izy satria ny herin'ny tanora izay tokony hiasa dia lasa simba ao anatin'ny fandraisana zava-mahadomelona akoatran'izay dia ireo karazana fanabeazana sy karazana ankizy izay metsehatra anatin'ny fanabeazana dia lasa tsy mandroso intsony lasa ambany ny fomba fandraisany ny fanabeazana ka lasa tsy mandroso ny firenena lasa tsy mahay ny ankizy indrindrindrindra ireo ray mpianakaviana izay tokony hiasa ihany koa dia lasa tena potika noho izany zava-mahadomelona zany ka noho izany ho antsika tsirairay avy samy mahazo daholo tsika na ny reny na ny zanaka vavy ny zanaka lahy dadatoa nenitoa mamotika ny zava-mahadomelona mamotika anao sy ny ankohonanao izy ka dia elao
fadio de ho hitanao fa isy vokany ny amin'ny fiainanao amin'ny maha-olombelonanao ny fahasalamanao ny ekônomianao atokantrano de hiarina avokoa fa zao koa nefa ten'Andriamanitra de mampafantatra atsika fa izahay rehetra mpimamy de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra fa noho izany alavery ny fimamona amin'ny endrika zava-mahadomelona rehetrarehetra na tsindrony io na sotrony io na foany io alaviry fa tsy mampandovanao fanjakan'Andriamanitra zany ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Mariana moa fa 10 ny isan'ny sampana sy fikambanana ao amin'ny sampana vokivoko manga sy fanantenana ka ahitana ankizy atao amin'ny FJKM Kristy Velona Andavamamba izay manamarika ny 70 taonany Jirony. Miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra isika izao. Itazoman'ireo mpilalao ny tanjaka ireo rehefa vita ny fifananana federaly dia misy ny fifananana eo amin'ny taranja-baolina lavalava etsy amin'ny kianjan'ny Malakamy Matany Mena. Hiditra amin'ny tournoi de vacances zany tsika andiha fahenina mbo manetana an'ireo le taniketra ihany zany zay mbola tsy nilalao mba afaka manoratsa anarana aty aminay ihany izy zany miditra hanao an'le tournoi satria ho an'le deuxième division sy troisième division zay tsy milalao eny amin'ny Makimby zany no ampilalaovinay aty amin'ny kiandrany Malakamy Matany Mena satria jaly le ankizy tsy mirenireny fotsiny de mba niraisinay an-tanana zany mba hoe hanao baolina aty amin'ny Malakamy rehetsarehetra zao hitazainay tsara an'le tanora. Afatsa ho an'ny ty lavalava zany tsy sotry manao fanatanjahantena ihany zalahy aloha miditra amin'ny fanatanjahantena ihany io zava-dehibe ho antsika fahasalamana voalohany tsy ho vidim-bola ho an'ny tanora io. Olana sedrain'ny tontolo ny baolina lavalava kehitriny tsy fahampian'ireo kianja filalaovana satria tsy misy afa-tsy ny kianjan'ny Maky sy ny kianjan'ny Malakamy Maherery ihany ny federasiona ka rehefa mandray lalao iraisam-pirenena ny eo an-dotam-penaka dia sahirana. Manao atsoavo arak'izany izy ireo ny amin'ny tokony hijerena akaiky taranja ity izay mahasarika tanora betsaka eto an-drenivohitra. Afaka milalao daholo zany zay tonga eto aminay eto akoatran'ny top 20 dia afaka milalao daholo zany menay eto satria vakansa moa efa hoe vakansa dia mba hitazaina n'le ankizy amin'ny ara-panatanjahantena zany fa mba tsy hoe hivenjivenjy anao zao rehetsarehetra zao hitazainay tsara n'le tanora. Afatsa ho an'ny ty lavalava zany tsy sotry manao fanatanjahantena ihany zalahy aloha miditra amin'ny fanatanjahantena ihany io zava-dehibe ho antsika fahasalamana voalohany tsy ho vidim-bola ho an'ny tanora io. Mbola misokatra ho an'ny rehetra ny tournoi de vacances eny an-tany mena ho an'ireo filiovana tsy akanavaka. Ilain'ny tanora ny fanatanjahantena eo amin'ny resaka fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana. Olana mampandringa ity sehatria nefa ny tsy fisian'ny fanohanana sy ny tsy fahampian'ny kianja filalaovana eny an-toerana raha ny voalaza hatrany. Mampanano sarotra izany ihany koa ny fahampitaovana ireo ankizy ao amin'izy ireo. Nanaovana ny tanjonay amin'le match aloha zany zay anisany mamolavola ny ankizy atao tanàna dia zay nefa tsy club dia mba ho motivena ny zalahy zany no nanaovanay ty tournoi ty dia club daholo no ny invitenay hanao an'le izy dia club matanjaka anisany matanjaka eto tanàna eto Madagasikara moa zany. Betsaka ny club reo no manao entraînement eto na ny national koa reto misy fotoana manao entraînement eto. Ty aloha zany ho an'ny association 6 étoiles voalohany satatsa-bavarano fotsiny ty zany voalohany zay nanao fa misy matetika eto misy tournoi manao tournoi eto ka. Ny lehilahy U10 U12 dia ny vehivavy U14 zay zany ny kilongalonga eto aminay eto ny maly sabotsy sy androany alahady. Efa maro ireo talenta nivoaka teto amin'ny kianjan'ny firaisan-kina ity noho ny ezaka nataon'ireo zoky. Manosika ireo taniketsa ho lasa lavitra eo amin'ny taranja basketball ireo zoky no mampianatra ireo tanora hanana toe-tsaina mendrika lavitra ny zava-mahadomelona. Raha fahitako azy ohatrany tsy ampy loatra ny terrain isaky ny quartier eny fotony nefa any tokony anisany amolavolànany ankizy any zany zay no hitako lesoko be mihitsy zany tsy ampy ny terrain eny amin'ny quartier zay zany tombony ho anay kosa aloha eto zao fa betsaka ny ankizy teto aminay zao nefa nisy lasa national nefa teto ny nanomboka kasika baolina voalohany fitaizana no atao eto ankizy no lalaovina dia mba ny fair play
na ho an'ny mpijery no hoan'ny akisy. Ny fitsarana eto zany dia ny fédération mahitsiny, règlement fédération mahitsiny no mandeha eto, ny arbitre avy ana fédération no mitsara eto. Anisan'ireo fikabanana mitaiza tanora eny amin'ny faritra ny 7 hektara ny fikabanana 6-7 izay tarihan-drafaly manana haja. Ho an'ny faran'ny herinandro lasa teo dia ankizy maro ny tonga nandray anjara tamin'ny fifaninanana tournoi de vacances taranja basketball izay karakarain'izy ireo eny amin'ny kianjan'ny Fraisakina 67 hektara trany. Tsy mialonjafy ny fifaninanana sy ny kianja, misokatra ho an'ireo mpity fanatanjahantena rehetra izay vonona ilalao ny fikambanana. Itoy amin'ny faran'ny herinandro avy izao moa ity hetsika ity izay maharitra 2 andro. Za zao izay rehetra zao izay voasary hoe niaraka be ohatra zao manao tournoi dia moko ny ankizy ankizy taty amin'ny daholo ny nangony dia miezaka manao izay mety fa hatreto aloha izay mbola une victoire ihany tanaty phase de poule dia miezaka manao izay farany vita mba fiairan'ny olona aty rehetrarehetra. Mila mampianatra zareo fotsiny aloha ny fahaiza-miaina sy ny mila manana fo sport dia zany zany tena iezahana ampianarina zareo mba tsy ampivadika zareo any amin'ny zavatra ratsy resaka fanendana sy fangarahary mba miezaka mampianatra zareo fahaiza-miaina dia tsara zay. Namoiza rain'olona 2 farafahakeliny ary naratrana olona 13 hafa araka ny tatitra vonjimakana voaka manam-pahefana ny fanafiana mahery vaika any Siotao Atamasy renivohitra Siry. Lasivra tamin'ny fanafiana ny fiangonana Saint-Élie izay hita any amin'ny faritra manodidina ny Tamasy. Araka ny fitantaran'ireo vavolombelona, lehilahy iray no niditra tapoka tao amin'ny fiangonana nitifitra ny olona anaty fivavahana ary avy eo nampipoaka ny fehikibo misy paoma teny ankibony. Raha vatanteraka ny tao anaty fiangonana raha nanao vonjy-taitra nanavitra ireo naratra sy ireo niroory ireo mpamonjy voana. Na dia mbola tsy nisy ny tono tompona andraikitra tamin'ny fanafiana azy hatreto dia nanamafy ny ministeran'ny antitany Siriana fa heverina ho miara-miasa amin'ny vorona islamika mpampirooro ilay lehilahy nitondra bomba. Namoaka fanambarana ny ministeran'ny fampahalalam-baovao Siriana ka nanameloka tanteraka ilay fanafiana ho fanaovana herisetra ny fomba feno bibiana sy fitiavan-tena ary nampanantena ny hanamafy ny tolona amin'ireo fikambanana mpampirooro sy elika be vava mandrahona ny filaminam-bahoaka. Manamafy ny aham-piarovana mitoy ho an'ny foko sy fivavahana vitsanisa ao amin'ny firenena izao trango izao, indrindra manoloana ireo vorona mahery fihetsika izay mbola miriarisy mezaka mampirooro amin'ny alalan'ny fomba feno bibiana. Naneho ny atezeran'ny lalina manoloana ny zavan-tranga ary ny antsony manam-pahefana Siriana nanao fanadihadiana lalina sy tsy mitanila ny solo tena manokany Siria eo nivon'ny firenena mikambana. Mitony ny hetsika famonjena sy fanadihadiana ny atoerana raha miandry fahamarina toerana sy fandriam-pahalemana ihany koa ny vahoaka Siriana izay fatra-pahoriana nandritry ny taona maro. Nanao so ny fifanarahana vaovao ny masiovio avy amin'ireo firenena Eropeanina sy any Amerika Avaratra miisa 2 ao amin'ny vondron'ireo firenena mankatony fifanarahan'ny Atlantika Avaratra na ny OTAN. Mifototra amin'ny resaka fiarovana iombonana sy ny fampiarana ny fahandriam-pahalemana ao anatin'ny fandrisihana ny demokrasia ny fiara-miasan'ireo firenena ireo. Manamafy ireo firenena eo anivon'ny OTAN fa hanonitra ny fandaniana amin'ny fiarovam-pirenena ho 500 amin'ny arkarena faobe ny firenena tsirairay izy ireo hatramin'ny taona 534. Araka ny loharanom-baovao diplomatika dia ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy amin'ny fihaonabe atao raha ampitso talata sy afaka ampitso alarobia io fanapahakevitra io. Araka ny fifanarahan'izy ireo dia mizara roa ny fandaniana 3.5% amin'ny PIB dia atokana ho amin'ny fandriam-pahalemana mivantana toy ny fitaovam-piadiana, ny miaramila ary ireo fitaovana ara-tafika. 2.5% amin'ny PIB kosa dia ho amin'ny fampiasam-bola amin'ny fiarovana ankapobeny, anisan'izany ny fiarovana amin'ny fanafiana amin'ny alalan'ny solosaina, cybersécurité sy ny fampandehanana ny tafika, mobilité militaire. Namporisika mafy ireo mpikambana ao amin'ny OTAN mba hanatratra io tanjony io ny fiverenan'ny Donald Trump teo amin'ny fitondrana. Nandrahoana ny ala ao amin'ny OTAN manko i États-Unis raha toa ka tsy mahatanteraka izany ireo mpiarady aminy. Etsy andanin'izany nisy ny fihetsiketsehana nanohitra ny OTAN sy ny ady ao Gaza tany Pays-Bas, toerana nanaovana ny fihaonabean'ny OTAN raha miomana amin'ny fandraisana ireo mpitondra amin'ireo firenena 230 mpikambana ao amin'ny OTAN ny tanàna dia hetsika andalam-be anjato no nataon'ireo mponina any an-toerana ho malala ady tao amin'ny tanànany La Haye izay misy ny fitsarana iraisam-pirenena misahana ny eloka behivavy na ny CPI. Naneho ny tsy fakasitrahan'ny fandraisan'ny OTAN anjara amin'ny ady ao Gaza
ireo ponina ary nitsikera mafy ny darika bomba nataon'ny tafika amerikanina tany Iran nandritry ny iny farany herinandro iny.